Ny vinan-toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady faha 17 ny volana novambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy faha 18 ny volana novambra amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana manokana mahakasika ny toetry ny andro eny an-dranomasina. Toy izao ary ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjona Bovahomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, mety hisy ny orana ny vitsy ny maraina sy ny alina, ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonja be hatrany ny ranomasina ka ny avy ny onja ray 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro maina amin'ny ankapobeny ho ary ho avy atsinanana ny rivotra izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny avy ny onja ray ka hatramin'ny 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolanaro maina amin'ny ankapobeny ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hatratra 17 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo. Anonja be na ahery ny ranomasina ny avy ny onja ray 5 metatra izay mety hatratra 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra any atsimony Vangaindrano noho ny alin-drano avy any atsimo. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 17 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Iena 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora kosa izany manomboka ny atoandro. Ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo. Morontsiraka andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa andrahona vitsy ary ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany ny amin'ny tapany avaratra amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Anonja be na ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 metatra. Iena miandalana izany rehefa makany amin'ny faran'ny fepitaona misy ny alin-drano avy any atsimo. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora hatrany. Adiny mpanonja na anonja be ny ranomasina ny avy ny onja ray ka hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava mety hisy orana tandrivona vitsy ny maraina ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 12 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny atoandro ka ho 12 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja hatrany ny ranomasina ka ny avy ny onja ny 4.5 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bovahomby anorana tandrivona vitsy ny maraina ary ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora, hatratra 20 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Nosy sy ny tanjona Bovahomby. Ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja ho latsaky ny 4.5 metatra.